Ioan'i Jehovah ary tandretra, manompoan'i Jehovah amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah n'Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika dia olona sondry fiandriny. Vavaka isika, Andriamanitra rainay io mankasitraka anao izay noho ny fotoana izay mbola omenao anay androany. Misaotra satria nahatsapa ny fitahianao, nahatsapa ny fiarovanao sy ny fahasoavanao. Ary ankehitriny raha anao izao fampivavahana izao izahay dia mangataka ny fanatrehanao feno tompo malala, ka ny fananao masina no hiasa ao anatinay tsirairay avy, hanokatra ny fo, ny saina, mba ahafahana mandray fampahirezana amin'ny fomba manokana amin'izao andro masina izao. Mangataka ny famelan-keloka avy aminao, ary ny voninahitra ane dia ho anao irery ihany izay nao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay, satria tononona saingatany amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Fifalianao anay ny miarabanao izay manaraka an'izao fandaharana izao amin'ity fotoana ity. Sabata manokana ny andro anio satria dia sabata maneran-tany natokana ho an'ny fanabeazana. Ho fanomboantsika ny fotoana dia ataontsika ny hira fa 750 sy 700.
Ankehitriny dia tonga eo amin'ny vakiteny fototra isika ka manasa anao mba handray ny baiboly dia anokatra izay voalaza ao amin'ny epistily nosoratan'i Petera voalohany. Epistily nosoratan'i Petera voalohany no vakiantsika. Petera voalohany toko 5 ka ny andininy 5 tapany faharoa sy ny 9. Petera voalohany toko 5 ny andininy 5 tapany faharoa sy ny 9. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo ny teny. Eny, samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompoa. Fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona fa manome fahasoavana ho an'ny manetritena. Koa amin'izany manetretena ambanin'ny tanamahelin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoanandro. Manasanao andeha hivavaka androalika. Favaka rainay any an-danitra, rainay tsara, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, ray tianay, ray mpamonjy anay, ray mpahary anay. Amin'ity fotoana ity dia eo anatrehanao no hanolorana an'izany fankalazana izany. Ho anao ny tera, ny voninahitra, ny haja, ny fiandrianana, ny fitsarana, ho anao avokoa izany rehetra izany. Mandohalika izay, mandohalika eo anatrehanao satria omem-boninahitra ny anaranao amin'izao fotoana izao. Koa mangataka izay mba hoenonao ny vavaka ho asandratra. Mamelany elokay amin'irao fo izahay ary hiteny aminay ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao, aoka hosokafanao ny fo mba handray ny teny tsara avy aminao ary ny fanahinao ny hitoetra ho isam-batan'olona naizanaiza misy anay. Dia hatreo ny fotoana rehetra fa amin'ny anaranao Kristy Tompo no angatana ny vavaka. Tonga manokana indray eo amin'ny fanompoam-pivavahana manokana ny fanatitra sy ny ampafolony. Izao no voalaza ao amin'ny Filipianina toko 4 ka ny andininy 12. Filipianina toko 4 ka ny andininy 12. Tsy filanjavatra nefa nanaovako izany, fa izao efa nianatra ny tsy herina na manao ahoana na manao ahoana. Mahalala ny hetra aho ary mahalala ny tombo, naiza ary na amin'inona na amin'inona. Dia efa nampianarina ny hovoky sy honoana aho ary anambe sy alahelo, mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Ry namana malala isany, manolotra anao indray ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity, ny anoloranao tsara indrindra. Tsy mampianatra antsika nefa ety i Paoly izay nanoratra ny teny, ny amin'ny hoe azo atao ny miaina ao anatin'ny fantrana sy ny fahoriana. Tsy mampianatra anao hiaina ao anatin'izany izy, fa mampianatra anao kosa ny amin'ny fitantanana ara-bola izay tokony homenao amin'ny Tompo. Fa rehefa mahay miara-miasa amin'ny Tompo ianao, dia azon'ny Tompo atao no manolotra izay zavatra mety no eritreretinao. Ry havana malala any amin'ny ohabolana. Ohabolana moa dia miresaka amintsika ihany koa ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ohabolana toko 12 ka ny andininy 420 manao hoe misy mafoy kanefa mitombo fananana ihany, nefa misy fatrapahitra loatra nefa tonga malahelo. Ny zavatra tiana olazaina aminao, ilay mitompo ianao, mahay mahafoy, mahay manome, ary indrindra ao anatin'izany any amin'ny ny tenin'Andriamanitra na Malaki toko 7 ka ny andininy 10 dia milaza sy mampirisika antsika. Eto nareo ny 10 karena rehetra ho hatrany fireketako.
mba hasiakanina ao an-trango. Aoka zany isika tsiraray avy hitondra izay notahian'Andriamanitra taminao, inavy ireo karazana fitahiana notahian'Andriamanitra anao ento amin'ny trano fireketana izany. Ary ny ten'Andriamanitra dia milaza antsika ny amin'ny fanapitra dia tsara indrindra izany, entony tsara indrindra ho an'i Jehovah. Ary ny fahafolokarena, misy fitahiana ve voarakitra ao amin'ny boky fitanan-tsoratra ny amin'ny fitahiana niditra taminao. Hoenty zany eo amin'ny trano fireketan'ny Tompo fahombanao ny Tompo. Ary ny tiam-pamarana dia tiako ny ilaza aminao, ary ny fahasarotana izay mety hianjady aminao, avy aloha ny Tompo ho mpiara-miasa aminao. Dia hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra masina tsara indrinan-danitro, te ho mpiara-miasa aminao izahay, te hiara-dalana aminao izahay, ingane ny fitahianao sy ny fahasoavanao anaraka anay amin'ny androm-piainanay, ka amerina ireo fitahiana amin'ny ampahany ao amin'ny trano fireketanao tokoa nay izahay, ary alala tanana ary afoy ka ho mpiara-miasa aminao no fanarinay. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sika izao rakizy toriteny natokana ho anareo dia manasa ny ankizy kely rehetra izay mandrehany izao fotoana izao mba hiaino tsara. Dra hiandro rakizy
raha nandehandeha tany anaty ala ny lehilahy anankiray. Izany ala izany ndraiky izy azo be dia be izany tena tsy mifankahita mihitsy ny olona rehefa mandeha ao anatin'izany ala izany. Dia lasa tany ity lehilahy anankiray ity dia nahita zanaka voromahery, vorona ngeza be. Zanany izany nianjera avy ao anatin'ilay trano tao anatin'ny akanina. Rehefa nianjera raika izy ity vorona ity dia netiny nody, netiny taiza ary izy raha raika izy netiny tany anatin'ny tranona akoho satria manana akoho izy any an-tokantrano. Rehefa netiny nody ity zanaka voromahery ity raika izy dia nampiarahany niaraka nihinana, niaraka ny sakafo, niaraka tamin'ny akoho kely. Ilay akoho kely be dia be ohatra ilay hitantsika any an-trano ireny dia tsy fantatra mihitsy izany hoe voromahery ilay vorona. Dia rehefa avy eo nampianariny fanaon'ny akoho kely ilay voromahery. Dia indray andro raika izy dia nandalo tamin'ny toerana anankiray lehilahy anankiray hafa mahay ny momba ny zavaboary. Izany lehilahy izany koa raika izy dia mahay zavatra be izy tonga dia fantany hoe voromahery ilay ao anatin'ilay akoho kely. Vao nijereny fotsiny tonga dia fantany hoe voromahery. Dia nanontaniany raika izy ilay mpiompy hoe fa maninona moa izany ity zanaka voromahery ity no ampiarahana miaraka amin'ireto akoho reto nefa tsy mitovy akory. Dia namaly raika izy ilay mpiompy satria efa nampiarahany tao foana manko ilay vorona. Dia namaly izy hoe hatramin'ny nanazarany sy nampihinanany sakafona koza izy dia mbola tsy nianatra nanidina mihitsy izany zanaka vorona izany. Aloha izy zao ihany efa izay no nanazarako anazy dia tsy nianatra nanidina mihitsy nge izy tamin'ny fotoana nametrahako anazy tao dia efa tsy mahay an'izany vorona izany intsony izy fa aloha izy ao anatin'ny zanaka akoho ao Dia namaly raika izy ilay rangahy anankiray mahay ny zavaboary hoe kosa manana fonony voromahery ihany izy na dia efa ela ary ny toerany tao anatin'izany akoho izany dia ndao zarintsika izy andrasonge fa alaiko izy dia nasandra ny ambony raika izy ilay zanaka voromahery dia niteneniny hoe any habakabaka ianao ry voromahery fa tsy an'ny tany, velaro ny elatrao dia mandina. Sanganehana ihany raika izy ilay zanaka voromahery, gaga izy satria tsy fantany akory hoe iza marina moa izy ity fa dia nifangaro tao anatin'ny zanaka akoho tao izy ka izy nefa voromahery fa tsy zanaka akoho. Tsy fantany akory izay ho ataony. Dia rehefa nahita an'ilay zanaka akoho izy raika izy mbola nihinana sy ny sakafo dia nitsambikimikina dia lasa koa izy raika izy nitsambikina indray mandeha dia lasa niara-ny sakafo tamin'ny akoho ihany izy raika izy. Indray andro indray dia netin'ilay mpahay ny zavaboary fandroana izy netiny tany an-tafotrano, netiny niakatra tany ambony trano, tany an-tafotrano vao nijanona. Dia hoy indray ilay mpahay ny zavaboary hoe ianao dia voromahery, velaro ny elatrao ka manidina. Natahotra nefa raika izy ilay voromahery satria zavatra tsy nahazatra azy hatramin'ny ainany mihitsy izany anidina izany. Dia nitsambikina indray izy dia tonga any amin'ilay sakafon'ny akoho dia niara ny sakafo tamin'ny akoho indray izy. Ary noho ny farany raika izy dia nalain'ity mpahay ny zavaboary ity ilay voromahery ka noentiny lavitra dia lavitra. Tsy nijanona izy raha tsy tonga tany an-tendrombohitra anankiray. Ary nasandra ilay mpanjakan'ny voromahery dia niteny izao indray izy hoe ianao dia voromahery, any habakabaka ianao, velaro ny elatrao ka mandina. Nijery manodidina ilay voromahery raika izy, nitodika tany amin'ilay tranony akoho izy ary niandrandra ny lanitra izy. Ary nasandratra ilay mpahay momba ny zavaboary fanandrify tamin'ny masoandro izy avy eo ka nanomboka nangovotra. Novelariny moramora raika izy ny elany ary nisidina ho any amin'ny habakabaka izay tsy takatra izy amin'ny ikam-pandresena. Mety mbola mahatsiaro ilay akoho kely ilay voromahery. Angamba mbola miverina mitsidika ilay tranony akoho kely aza. Saingy rehefa fantatra dia tsy niverina ny ainany fiainan'ny akoho kely intsony ilay voromahery. Nomen'Andriamanitra asainao koa raika izy ny didy folo, anampy asainao ahay hanome voninahitra an'Andriamanitra sy ny hafa izany didy izany amin'ny filaminana sy ny firindrana ary ny fitiavana. Nampianarin'i Jesosy ny fitiavana an'Andriamanitra ny hafa ny votoatin'izany didy izany.
Ny Exodus 12 raiky izy dia ahitana an'izao teny izao hoe izaho ny Jehovah Andriamanitra ao. Ny Matthieu 12 ihany koa dia ahitana andalan-teny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. Ary farany ny Jaona 4:20 dia milaza toy izao hoe raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Maneho ny fitiavana sy ny fahatokinan'Andriamanitra ianao, izaho sy ianao rehefa mankatoy sy tia an'Andriamanitra. Ary maneho ny fitiavana mihafa tahaka an'i Jesosy ihany koa raha mbola tetỳ an-tany. Mino aho fa samy mila mitady izany fomba hatongavana eo amin'Andriamanitra ny rehetra, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Ho tody amin'ny toerana iray avokoa amin'ny farany noho ny fankatoavana ny didy izay masina ho tandremantsika. Amen. Miarabanao amin'ity sabata maraina ity. Sabata manokana izay sabata maneran-tany ho an'ny fanabeazana. Misaotra anao satria tratra izany sabata izany. Misaotra an'Andriamanitra isika satria tratra izany sabata izany. Ary ndaontsika hiara hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fomba manokana noho ny fitahiany antsika, ny fitahiana izay nomeny antsika ahafahana manokana fotoana androany. Manasa anao androany hanao fisaorana manokana an'Andriamanitra tamin'izay nataony teo amin'ny fiainanao nandritra ny herinandro, fisaorana sahady amin'izay efa ho ataony amin'ny herinandro avy na dia mbola tsy fantatritsika ara izany. Tadio ry hava-malala fa ny fahaizana misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra tahaka izany dia mitondra fahasambarana ao anaty ao. Ary mitondra fahasambarana sy mamelona fanantenana ary finoana mandrakariva ao anatitsika.
Amin'ity andro ny fanabeazana kristianina ity androany dia andaontsika hiara hifantoka amin'ny lohahevitra anankiray manao hoe fanabeazana sy fankatoavana. Fanabeazana sy fankatoavana. Alohan'ny hidirantsika amin'ny fampahirezana ary ny amin'ny fifampizarana izay ho atao amin'ity sabata ity dia manasanao nodrika ny lohanao nda ho hivavaka. Andriamanitra rainay io, misaotra noho ny fitahianao anay tamin'ny lasa, ny fitahiana nomenao anay androany ary ny fitahiana izay mbola omenao anay ho amin'ny ho avy. Ankehitriny dia mangataka ny fananao masina ho ao anatin'ny tsirairay avy ka anana fifantohana izahay amin'ny firesahana aminao amin'ity atoandro ity. Meteza ianao amela ny tsy famendrehanay ary meteza hiteny aminay araka ny sitraponao. Satria tononona saingatana aminaran'i Jesosy nivavaka. Amen. Teo amin'ny toerana fanetezam-bolo anankiray dia nisy soratra toy izao. Izany hoe mpanety volo izany ilay toerana, mpanety volona lehilahy. Dia izao ilay soratra: raha tianao vita tsara ny volonao dia atoloro an'ny mpanety ny lohanao, ka arao fotsiny izay zavatra sainy ataonao. Misaotra amin'ny fanajanao ny toromarika rehetra. Ry hava-malala, matetika ny vato lehibe misakana ny fitenin'Andriamanitra dia tsy izay ataon'ny hafa, tsy izay ataon'ny hafa, fa ny ataon'ny tenako mihitsy, ny ataonao mihitsy. Izany hoe izaho mihitsy no olana noho ny sitrapoko, noho ny fiheverako manokana, ny fiheverako ho zavatra ny tenako, noho ny avinavina sy ny izaho izay mbola ao anatiko ao. Ary amin'ny mampanabe raha pitarika ny olana lehibe ho ahy dia izao tsy mety tarihana. Raha mpanabe ny olana lehibe ho ahy dia izao tsy mety beazina. Za tsy mety ho tarihana, tsy mety ho tarihan'ny fahendrena, tsy mety ho tarihan'ny lalàna, tsy mety ho tarihan'ny fandaminana, tsy mety ho tarihan'ny zava-misy, tsy mety ho tarihan'ny fanabeazana, tsy mety hiaino fa miziriziry manao ny tenako ho endry. Isika amin'ny mampanabe asika dia izao hoe tsy manabe ny ankizy, ny tanora, ny zaza fotsiny isika, fa isika ray aman-dreny mihitsy, isika koa dia mila beazina mba hahatonga antsika ho ray aman-dreny. Ary tadidio fa avy amin'ny fifandraisantsika amin'ireo zanantsika ireo, mila mandray fanabeazana amin'ireo zaza izay tezahintsika isika, mila mandray fanabeazana amin'ny tanora tarihantsika isika. Ary izay no tena atao hoe fanabeazana. Satria amin'izy ireo mba hahatonga antsika ho ray aman-dreny, ho mpanabe mahomby dia izao: izy ireo mety hanabe antsika hitombo amin'ny fitiavana. Ny zaza mety hitarika antsika, hanabe antsika izy hitombo amin'ny fitiavana, hanabe antsika izy handray andraikitra, hanabe antsika izy hanana faharetana, hanabe antsika izy ahaizantsika miaino ny hafa, hanabe antsika izy hanana fotsotra marina, hanabe antsika izy hanana fanetretena sy ny sisa sy ny sisa be dia be. Ary tia ny tadio fa rehefa mbola tsy mieritreritra fa tsy nidrafitra ny volavolaintsika isika, izay matetika no olana ao anatintsika mpanabe, ao anatintsika ray aman-dreny, ao anatintsika mpitarika, manana drafitra tsika ao anatintsika ao. Dia rehefa mbola tsy mieritreritra fa tsy ho drafitra eritreretintsika io sika, dia izao tadio mikatona ny drafitra efa nomanin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Satria Andriamanitra dia manana drafitra tsara indrindra. Izao ny voalazan'ny boky anankiray, mpanoratra anankiray
dia manao toy izao hoe eo anatrehan'ny fiovana ozy izy ny tena fanabeazana marina dia mifanaraka hatrany amin'ny drafitr'Andriamanitra. Inona moa ilay drafitr'Andriamanitra? Amerina ny tsara indrindra, satria tany am-boalohany ny zavatra rehetra dia miteny ny Baiboly manao hoe indro tsara indrindra izany. Mifanaraka hatrany amin'ny drafitr'Andriamanitra dia ilay tao amin'ny sekoly etena. Tamin'ny andro voalohany nandray taridalana mivantana tamin'ny firaisana tamin'Andriamanitra i Adama sy Eva tamin'izany fotoana izany. Ry mpanabe namana, ry ray aman-dreny malala, ry havana mantsakaiza izay misehatra ao anatin'ny fanabeazana, mipitarika rehetra, raha tianao hanovanao Andriamanitra dia tsy maintsy atomboka ao amin'ny fanoloran-tenanao izany. Tahaka ny faneken'ilay izay niditra tao amin'io mpanety volo io, nanaiky hanolotra ny lohany ho an'ny mpikarakara ny volo, dia tahaka izany koa tsy maintsy leferan'ny mpiety volo amin'izay tenen'ny mpanety volo mba hahatsara ny volony. Dia tsy maintsy ohatr'izay koa ny tsy maintsy ankatoavanao, ankatoavako ihany koa ny tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra no taridalana tsara indrindra ahafahantsika manova, manomboka, manabe araka ny sitrapon'Andriamanitra ary tonga amin'ilay drafitr'Andriamanitra. Eo amin'ny fiainana kristianina dia izao hoe tsy izay tianao, izay tiako akory no mahasoa ahy, fa izay tian'ny Tompo atao amiko. Tsy izay tianao atao akory no mahasoa anao, fa izay tian'ny Tompo atao aminao. Satria tadidiro fa Andriamanitra dia mpamorona. Andriamanitra no namorona ahy sy anao. Noho izany dia tompoko sy tomponao izy. Ny mahatompo azy dia midika ho fileferako sy ankatoavako azy. Ary ny fileferako sy fankatoavako an'Andriamanitra dia midikako fanetretena eo anatrehan'ilay Tompo sy Mpahary. Ary amin'izany fomba izany dia ny fankatoavana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra no ahafahan'ny tokantrano, no ahafahan'ny sekoly mamolavola olom-pirenena vanona. Dia olona izay tena ilain'izao tontolo izao, izay tsy azo vidiana na amidy, olona izay marina sy mahitsy hatrany amin'ny ato fanahy lalina, ka tsy matahotra ny anonona ny fahotana amin'ny anarany. Lehilahy sy vehivavy izay matoky amin'ny adidiny tahaka ny fanondra varatra, ka vonona hijoro amin'ny marina hatramin'ny farany na dia hikory aza izao tontolo izao. Mazava ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra araka ny vakiteny fototra izay novakitsika teo, dia manasa anao hanokatra ny tenin'Andriamanitra. Andao sika hiara-maky izay voalaza ao amin'ny Petera voalohany. Petera voalohany 5:5, tapany 2 sy ny 9. Andao vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'ny Jesosy irery ihany. Eny, samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompo, fa Andriamanitra manohitra ny miavinavina, fa manome fahasoavana ho an'ny manetretena. Koa amin'izany manetretena ambany ny tanamaherin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'andro. Manetretena ambany ny tanamaherin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'andro. Ry havana malala, ry mpanabe isany, ry mpitarika isan-tsokadiny, tadidio fa milanao Andriamanitra. Mila Andriamanitra hanandratra ny voninahiny eto amin'izao tontolo izao, hanova hitondra fiovana eto amin'izao tontolo izao. Dika izany dia izao miainga amiko mpitarika,
miainga amiko mpana be izany mba ho tafita amin'ireo taranaka aty aoriana. Ary tiako ny eto am-pamaranana dia tiako ny mampita hafatra ho aminao ry tanora malala isany, rakizy malala isany, ry zanaka malala isany araka ny voalazan'ny Petera 1:5-5 fa zao hoe manana drafitra. Ny drafitr'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao dia ny anandratra anao fa tsy ny ampitotongana anao tsy akory. Anandratra anao araka voalaza teo amin'ny fotoan'andro izy, tsy ho andrasan'ny tompo amin'ny taona manaraka izany. Fa maninona moa raha mba amin'izao fotoana izao ankehitriny mitoera ho mpianatry Kristy ry zanaka malala isany, mitoera ho mpianatry ny tompo fa izy no ilay mpanabe tsara indrindra, miverena mianatra ny tenin'Andriamanitra, miverena eo an-tongotry Kristy amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra izay mitondra fanabeazana tsara ho indrindra ho anao. Dia anandratra anao izy amin'ny fotoan'andro, eny mety tsy ho lavo izany fa mety anio dia anandratra anao izy araka ny sitrapony. Ny planin'Andriamanitra ho an'ny fiainanao kosa ry ray aman-dreny malala isany, ry dada malala, neny malala, ry mpanabe isany, dia ny anandratra anao ho eo amin'ny avo fa tsy ny ampikirosofahana anao tsy akory. Be dia be ny toe-javatra izay hitantsika amin'izao fotoana izao, kanefa mila anao Andriamanitra ary manana planina tsara ho anao izy, manana drafitra tsara ho anao izy mba tsy kirosofahana ianao fa anandratra anao izy araka voalaza teo amin'ny fotoan'andro. Tsy ho andrasany izany, tsy ho andrasan'ny tompo taona manaraka izany, tsy ho andrasan'ny tompo taona elabe izany, fa zao raha manaiky ianao amin'izao fotoana ankehitriny izao ary manasa anao be azo ao amin'Andriamanitra ny zanakao. Ianao no modely voalohany indrindra, manantona araka ny fampahirezana menanao teo, mandehana amin'ny fanetreteny, manaiky ho beazina mba hanaiky ho beazina araka ny sitrapon'Andriamanitra ireo zanantsika ireo. Ho avy tsy ho ely Jesosy Kristy, ny faniriako raha ho avy eny amin'ny raha ho an-lanitra izy dia izao hoe mba ho ankonana feno ane isika tsirairay avy hijoro eo amin'ny ranomasina fitaratra, hihira isika, hiompy mpandresena isika miaraka amin'ireo anjely, miaraka amin'ny Jesosy Kristy nandresitsika amin'izay fotoana izay ary ho ankonana feno mijoro eo amin'ny ranomasina fitaratra. Hitanao ane ny tompo ary andray ny fitahiany sy ny fahasoavany anao androany satria niaraka taminy ary tadio anova ny fiainanao izy, anandratra anao ho tonga mpanabe mahomby anao ary mpanabe izay vonona, mpanabe vanona, hitondra ny ankonanao, mpanabe eo amin'ny mandrakizay, hitondra ny ankonanao hijoro eo amin'ny ranomasina fitaratra. Amen. Ho famaranantsika izao fandaharana fotoana manokana izao dia ataontsika ny hira fa 7:100. Fitiavana cara simate uti Jesu amari Jesu ni fianaku kafe nundri fanai tuzasa simendita ifisa nasi mi fideli giù e ngane di somma
utuniana. Izao tenako izay feno tizao indrindra fa ity vokon'ity Jeso no atolotromba ho avaotrina tsy anana baraka anao Jeso. Amboary Jeso ny fiainako ka fenona drefana tsasa sy mendrika ny fisana sy ny fiteniko ekanena Jeso mba utuniana. Ampitoevo amiko ny fitiavana mba hitiavako ny fahavaloko Jeso ireo fomba ratsy zay nianako solore Jeso mahotena Jeso ny fiainako ka fenona drefana tsasa sy mendrika ny fisana sy ny fiteniko ekanena Jeso mba utuniana. Mandrasanao ankehitriny hanondrika ny lohanao hivavaka isika. Dia rainay mandrakariva ny anaranao ray malala satria ianao ilay mpahary ny lanitra sy ny tany. Ianao ilay manana drafitra tsara indrindra ho anay dia mbola miteny sy mitondra hafatra ho anay androany. Saotra satria nampahery anay ianao fa ianao no mpanabe tsara indrindra. Amin'ity androany ity dia te hanapa-kevitra izahay ny anaiky amin'ny fanetretena mba ho beazina ary mitalao miondrika ao tongotrao Jesosy Kristy ianao ilay mpampianatra tsara indrindra. Ampianaro izay mba ho mpanabe mahomby ireo zanakay, mba ho mpanabe an'izy ireo ka ahazo ny fiainana mandrakizay tsy misy ho latsaka an-dalana izay tsirairay avy. Ny fahasoavanao sy ny famindramponao anie no anaraka anay tsirairay avy mandritra ny androm-piainanay ary dia raina mandrakariva ny anaranao. Dia misaotra Tompo satria nonay fa miaino sy mamaly vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy sy no nanonanay mivavaka. Amen.